jaona toko fadimy jaona toko fadimy andiny voalohany rehefa afaka zany dia nisy andro firavoravon'ny jiosy ary jesosy niakatra tany jerosalema ary misy fariany jerosalema eo akaiky ny vavadin'ondry izay ataony amin'ny teny hebreo hoe betesda misy fialofana 5 tao no nandriny ny mararomaro ny jamba ny mandringa ny maty ila na hoe ny maina malaso ery ambany ery misy hoe miandry ny fietsehan'ny rano fa nisy anjely nidina tany amin'ny farihy indraindray ka nampietsika ny rano koa izay iray ny roboka aloha rehefa nietsika ny rano dia sitrany na inona no aretina nanjo azy ary nisy lehilahy anankiray teo izay efa narary 9 taona raha nahita azy mandry jesosy ka nahalala fa efa toy izany ely izy dia ho izy taminy teo ho sitrana va ianao ilay marary namaly azy hoe tompoko raha itsehana ny rano dia tsy mba misy olona nroboka ay eto amin'ny farihy nefa raha mandeha aho dia misy olo-kafa misosika eo alohako hoy jesosy taminy mitsangana eto ny fandrinao ka mandehana ary niaraka tamin'izay dia sitrany raha lehilahy ka nitondra ny fandriny dia lasa nandeha ary sabata izay andro izay dia hoy ny jiosy tamin'ilay efa sitrany sabata ny andro ka tsy mety raha mitondra ny fandrinao ianao fa raha lehilahy namaly azy hoe ilaina sitranahy no nanao tamiko hoe ento ny fandrinao ka mandehana ary ireo nantany azy hoe iza moa zany lehilahy zany izay nanao taminao hoe eto ny fandrinao ka mandehana fa lay sitrana tsy nahalala azy fa niala teo jesosy satria nisy vahoaka betsaka teo rehefa afaka zany dia hitan'i jesosy teo akiantsany tempolo raha lehilahy ka hoy izy taminy indro efa sitrana ianao aza manota intsony fandraho hanjoanao izay ratsy nohony teo dia lasa raha lehilahy ka nanambara tamin'ny jiosy fa jesosy no nahasitrana azy ary noho izany ny jiosy dia nanenjika an' jesosy satria nanao izany zavatra zany tamin'ny sabata izy fa jesosy namaly azy hoe ny raiko miasa mandraka ankehitriny ary izao koa miasa nefa vao mainka nitady hamono azy ny jiosy tsy noho ny namahany ny amin'ny sabata ihany fa noho ny ilazany koa fa Andriamanitra no rainy ka nanao ny tenany ho mitovy amin'Andriamanitra izy. Halleluja. Zay teny zay nomeny tompo antsika androany Jesosy Kristy miasa. Jesosy Kristy manao fahagagana. Rehefa tonga Jesosy, zay lazaiko anao. Zay zavatra hitantsika eto amin'ny tenin'Andriamanitra. Ato anaty Baiboly. Ny toerana misy an' Jesosy zany, misy zavatra ao. Zay. Rehefa mamaky ianao ato anatin'ny filazantsara, zay toerana andehanan' Jesosy, dia misy zavatra mitrango. Misy zavatra miova ao, misy zavatra miseho ao. Misy raha ao. Satria eo Jesosy. Ary mahafinaritra be ty tantara ty. Satria misy famarinana tonga dia tena manafaka mihitsy. Misy famarinana manalankirana amin'ny masonao. Misy famarinana tonga dia manala ny voaly eo aminao. Ary misy famarinana tonga dia manampim-bava zay mbola te hametraka anao amin'ny lalàna. Zay mbola te hametraka anao amin'ny resaka fombafomba. Zay mbola te hametraka anao amin'ny fampianarana diso maro isan-karazany. Fa ny zavatra hitantsika eto Jesosy niakatra tao Jerosalema. Jesosy nandehandeha. Ary Jesosy nijery zay rehetrarehetra teo amin'ny manodidina teo. Tsy ianao no manatona an' Jesosy, fa Jesosy mihitsy ny avy nanatona anao. Zay. Satria ilay olona eo nanino? Tsy afanetsika. Izy avy ny olona tao anatin'ilay fialofana tao Betesda. Tao mararomaro, tao ny jamba, tao ny mandringa, tao ny matila.
tonga Jesosy hitady sy hamonjy ny very, tonga Jesosy anova ny zava-misy, tonga Jesosy andrava ny asan'ny maizina. Zay voasoratra baiboly. Ary zao nahatongava ny zanak'olona, izao nahatongava ny zanak'Andriamanitra dia ny hamotika ny asan'ny maizina, ny hamotika ny asan'ny maizina. Dia anisan'ny asa maizina ampotehan'i Jesosy ny aretina, anisan'ny asa maizina ampotehan'i Jesosy ny fangejan'ny lalàna. Ataoko hoe tsy asan'ny maizina fa ny lalàna, na lalàna napetraky l'olombelona fotsiny ary io, fa Jesosy dia mitondra anao amin'ny lalàna ny fahafahana. Dia tonga ny fotoana izay niakaran'i Jesosy tao Jerosalema, dia tonga izy dia teny amin'ny fialofana tao amin'ny faria Betesda, taony mararomaro, taony jamba, taony mandringa, taony matily. Dia ireo miandry ilay rano mihetsika, satria hoe misy anjely tonga eo dia manetsika kely an'ilay rano. Dia rehefa mihetsika ilay rano dia sitrana izay tonga eo, izay tonga voalohany ihany, zay tonga voalohany ihany ny sitrana rehefa mihetsika ilay rano. Dia ifandrombahana be zany ny atongavana voalohany. Mampifilafila koa ilay anjely tsy hoe mba tonga dia manina raha hetsika daholo io dia mba sitrana daholo izay tonga eo. Fa ny anankiray ihany zay, ny anankiray ihany sitrana. Dia izay mahay mihazakazaka zany, izay mahery zany no avy tonga aloha eo, dia izay taraiky eo dia taraiky. Dia nisy olona firy taona izy taraiky teo? 7 taona. Isaky ny misy zany mba te handeha dia izy taraiky eo foana. Tonga ny hava sitrana, jereny fotsiny, tazana fotsiny, sitrana indray ny tonga aloha tao. Tonga indray ny anankiray 7 taona zany hitany daholo ny olona sitrana teo, izy taraiky teo foana. Tsisy azony natao satria nalemy izy, nalemy izy. Anankiray narary 7 taona. Ely zany 7 taona zany, tena ely zany. Dia narary teo foana. Tsy haiko hoe firy taona moa zany izy ty olona ty, fa narary 7 taona eo ihany, 7 taona eo foana. Tsisy azo natao. Fa Andriamanitra manana ny fotoanany, Jesosy Kristy manana ny fotoanany. Tonga ny fotoana izay iasan'i Jesosy ary nanafahan'i Jesosy azy izay malemy zay. Ary tamin'ny fomba hafa ny nanafahan'i Jesosy azy. Ahoana ny voasoratra? Ny fievitro tsy fievitrareo, ary ny lalako tsy lalanareo. Izao manana hevitra hieverana anareo, dia hevitra atonga fiadanana, fa tsy loza, mba hanananao fanantenana ny amin'ny farany. Tonga ny fotoana izay namonjen'i Jesosy. Jesosy tsy ataonao anaty lasitra zany, Jesosy tsy ataonao anaty ravitrravitra sy fombo zany. Raha ny fomba zany tonga teo dia mety hitady olona Jesosy, alao fa atsoky ry Petera sy ry Jaona, reny efa mpianatra reny, asaiko mihazakazaka, vao mihetsika io rano io dia asaiko mitondra anareo makeny. Zay ve nataon'i Jesosy? Jesosy izay tiany atao dia ataony. Manino Jesosy? Izay tiany atao dia ataony, ary ny zavatra rehetrarehetra dia hainy atao. Tsisy resaka zany hoe zalao ary andro kely mihetsika io rano io mba hijeren'olona matanjatanjaka ianao mba tena mba hifandromba kely. Ny lalan'Andriamanitra hafa mihitsy. Halleloja. Lalan'Andriamanitra hafa mihitsy. Ny antsika voafetra ny fisainantsika. Ny antsika zany dia hiandry foana alao hihetsika ilay rano dia hiazakazaka kely. Fa Andriamanitra tsy mila an'io rano io mihetsika. Jesosy tsy nitady an'io rano io hihetsika. Alao hiandry an'io rano io hihetsika izay hiandry. Fa ny famonjena dia avy amin'i Jesosy. Halleloja. Manompo masoko amin'ny tendrombohitra, avy aiza ny famonjena? Famonjena ve dia avy amin'ilay rano nihetsika? Le rano nahetsika, ny famonjena dia avy amin'ny Jehovah mpanao ny lanitra sy ny tany. Indraindray Andriamanitra feratsika, indraindray Andriamanitra feratsika ao anaty le fisainantsika, ny antsika eo alohan'ny orona eo ihany hitatsika. Fa Andriamanitra manana ny fomba ampiasainy. Andriamanitra tsy voafetra anao zany
any andriamanitra mampiasa zay tiany atao manao zay tiany atao. Halleloia. Ahoana ny lazay ny tompo? Tsangana ianao zay fotsiny, tsangana ianao zay mba atao ny fandrianao. Halleloia. Rehefa miteny koa ny tompo dia mba enoy. Fa rehefa ny tompo efa miteny hoe mitsangana ianao, raha tsy nitsangana avy eo dia sitrana. Raha tsy nitsangana io fa nijanona teo foana, za tsy hitsanganako. Tsisy fanasitranana vita teo. Zay misy andraikitra aperaky ny tompo any aminao, misy zavatra tiany tompo ataonao. Fa ozy ny tompo aloha te ho sitrana ve ianao? Te ho sitrana ve ianao? Zay aloha voalohany. Fa raha tsy te ho sitrana ianao, ozy raha namaly eo za tsy te ho sitrana. Lasy Jesosy nandeko. Izy ary tsy te ho sitrana. Ianao zay tonga eto androany te ho sitrana ve ianao? Ianao zay manatona Jesosy io tena te ho afaka ve ianao? Mety ozy ianao ngamba za ve dia anontaniana. Fa matoa Jesosy manontany. Jesosy tsy manery. Jesosy tsy manery any tsirairay avy, fa Jesosy te hanome fahatongava-tsaina ho amiko sy ao aminao. Jesosy te hanome fahatongava-tsaina ho amiko sy ao aminao, ary Jesosy te hametraka anao eo amin'ny fahamarinana mba handraisanao andraikitra. Fa ozy Jesosy te ho sitrana va ianao? Dia ozy izy taminy. Te ho sitrana va ianao? Ilay mararina mahalo hoe tompoko, raha etsehana andramo tsy mba misy olona androboka eto amin'ny farihy. Nefa raha mandeha aho dia misy olo kafa indray. Be resaka be zany eo anatrehan' Jesosy. Zay lazainao Jesosy. Tsangana fotsiny ianao dia vita. Tsangana fotsiny ianao. Tsangana ianao dia eto ny fandrinao ka mandehana. Mitsangana eto ny fandrinao ka mandehana. Halleloia. Baiko napetraka Jesosy zany. Rehefa miteny io Jesosy io tanteraka zay lazainy. Rehefa tonga teto tany ke Jesosy, gaga ny olona, gaga ny jiosy, gaga ny mpanorandalàna, gaga ny fariseo. Fa tsotra ny anazy ny ataon Jesosy. Tsotra ny anazy ny ataon Jesosy. Satria ny mpanorandalàna maka parchemin, boky le velarina dia mamaky any fotsiny hoe la dia idino dia samy ravo. Marary ihany, maty ihany, matahotra ihany, voakezan'ny fahotana ihany, 7 taona. Satria nahoana? Tsy misy hery, tsy misy fahefana le teny. Dia rehefa tonga Jesosy teto tany nanao démonstration de force-ny, avy ny ranomasina samboaravoara. Dia ozy Jesosy mitsara, mangina. Tonga dia nitsahatra teo eo, nangina teo eo. Avy Jesosy, tonga dia miteny. Zay lazainy tonga dia tanteraka. Dia ozy ny Jiosy hoe fahefana manao ahoana ty? Fahefana vaovao, fampianarana vaovao, misy fahefana ty ozy. Tsy taka ny Jiosy, tsy taka ny mpanorandalàna. Fa ny rivotra sy ny ranomasina aza baikony ka manaiky azy. Raha lasaina bavy leo be any resadresaka tsika. Reo be any teoria sika. Fa tsika te hahita hoe aiza le fiainana e. Aseho le fiainana e. Zay na tonga ny Filipo ny teny aseho anay ndray dia ampy zay e. Be da be ny teorisianina. Be da be ny mahalala nyity baiboly ty amin'ny atsipiriany. Be da be ny mahalala ny Genesis ka hatramin'ny Apokalipsy amin'ny atsipiriany. Be da be ny mahalala tantara ato anatin'ny baiboly ary mahalala ny tantara nandroatana an'io hoe io dia tamin'ny taona 700 talohan'i Jesosy nanaovana an'io. Ianona nanao an'ity, ianona nanao an'ry, voafeha mihitsy ny tantara. Be da be mahay ny teny Hebreo. Raha jerentsika ny dikan'ity amin'ny teny Hebreo dia izao ny tena hevitra ity amin'ny teny fototra. Be da be no milaza mahay ny teny Grika. Fa mijanona eo, tsy hoe ratsy mahay tantara, tsy hoe ratsy mahay teny Grika, tsy hoe ratsy mahay teny Hebreo, tsy hoe ratsy ny malala zay tokony ho fantatra rehetra ato. Fa raha tsy mitondry ninona zany dia tsisy antony e. Zava-poana dia ny Jiosy, ny Hebreo, ny mpanorandalàna, ny fariseo sasatseo hainy io.
fa nefa eo marary 7 taona eo ihany satria le teny nanino tsisy hery tsisy fahefana le teny tsisy hery tsisy fahefana fa ny zavatra ilain'ny olona amin'izao fotoana zavatra dedavin'ny olona amin'izao fotoana ny zavatra dedaviko ny zavatra dedavinao dia atsapa hery misy fahefana dia atsapa hery misy fahefana ary io Jesosy lay teny tonga nofo ka nanino nonona tamintsika lay teny fiainana misy teny fahafatesana zay ary voasoratra hoe soratra mamono fa ny fanahy mahavelo raha teny alefalefa fotsiny amin'izao tsy ambany herin'ny fanahy teny tsy misy antony tsy misy hery fa tonga Jesosy hitondra fiainana tonga Jesosy hitondra fiainana tsy mba te hahita an'izany fiainana hitan'i Jesosy zany ve ianao tsy te mbola hiaina be da be an'izany ve ianao zay ambaran'i Jesosy dia tanterahany zay tenenin' Jesosy dia tanterahany ary misy hery sy fahefana ny ambaran'i Jesosy halleloja fa miankina aminao te ho sitrana ve ianao mametraka fanontaniany Jesosy te ho sitrana ve ianao raha te ho sitrana ianao enoy Jesosy raha te ho afaka ianao enoy Jesosy raha te handray ny famonjena ianao enoy Jesosy ary tsy vitany mieno fa manino arao zay zavatra teneniny arao zay zavatra teneniny te ho sitrana ve ianao mitsangana betao ny fandrinao ka mandehana halleloja misy andraikitro verina ihany zay misy andraikitrao raha ohatra ka nyteny a Jesosy hoe mitsangana fa ianao mbola tsy ndrara za moa nipetraka eo ihany na hoe atsangano a Jesosy misy nyteny hoe mitsangana fotsiny ianao mitsangana ianao batao nyfandrinao mandehana zay mibaiko napetraka Jesosy rehefa nyteny Jesosy misy hery sy fahefana raisinao amin'ny finono zany mitsangana ihany koa ianao batao ny fandrinao mandehana halleloja mahery Jesosy io ampahany fotsiny io amin'ny zavatra nataon'i Jesosy fa mbola be da be ny nataon'i Jesosy ampahany fotsiny fa Andriamanitra koa dia Andriamanitra maharitra ary ianao mila maharitra ao amin'ny tompo 7 taona firy taona zay ianao raha mety mbola tsy 7 taona akory fa izao tsy miandry 7 taona zany amin'ny anaran'i Jesosy sa iandry ohatra misy miandry eo tsy maheno retour mihitsy ty za ty dia ohatr'izao foana tsy tafavoaka mihitsy resy foana tsy mety mihitsy ty io zavatra tenenin'ny vavanao io manino io zavatra tenenin'ny vavanao io miconditionné anao raha venao miteny fahakiviana foana raha venao miteny zavatra malahelo foana dia malahelo daholo ny ao anatinao ao fa raha venao no miteny fahefana miteny hery fanantenana miteny teny mitsoka rano ny tenanao amin'ny anaran'i Jesosy tonga dia manaiky daholo ny atidoha manaiky ny fo manaiky ny maso manaiky ny vavony manaiky ny tsinay manaiky ny lamosina manaiky ny ranjo manaiky daholo zao rehetra zao vao miteny tenin'Andriamanitra ianao halleloja tsisy ady hevitra satria lazaiko anao fa le miteny io ambon'izay rehetrarehetra teny lazain'olona taminao inona nozina ny tenenin'olona taminao vokatra le ozina ny tenenin'ireo olona ity dia tsy miteraka mihitsy vokatra le ozina ny tenenin'ireo olona ity dia mikorotana mihitsy ny tokantranonay vokatra le ozina ny tenenin'le dada sy ny reninay tany dia tsisy mandeha amin'ny loany ny fiainanay tongavy ianao rehefa lasinainy fa misy fanalana ozina tonga ny alasinainy indimy impolo tsy afaka ihany le ozina satria le Jesosy tsy raisinao fa toerana ny alehanao olona nyvonjenao fa io Jesosy io manapaka ny ozina ary io tsisy procédure ahoana moa zany fomba hanafahana an'le ozina mamonjy fotoana efatra ianao dia tapaka ny ozina zay le rafitra napetraka inefatra sa indimy alao inefatra dia ohatrinona ny aloha 100,000 ariary isan-kerinandro zay no afaka anao napetraky ny olona zany fomban'ny olona zany tsy ho afaka ianao ny Jesosy tsisy an'izany hoe miandry lahady efatra miandry sabotsy efatra miandry alasanay anio raha ian'ny feony ianao dia manino aza manamafy ny fonao anio
raha mino ianao dia ho hitanao ny voninahitran'andriamanitra. Anio raha manaiky izay lazainy ianao dia ho tanterahany tompo. Sambatra izay rehetrarehetra mino izy fa ho tanterahan'andriamanitra izay nampanantenany aminy. Tia napetraka amintsika izany ten'andriamanitra izany. Fa mampalahelo nge mahita ny olona amin'izao ohatra ny kivy foany zany. Rehefa miona dia ohatra ny fampitantara faharesena fotsiny. Rehefa miona dia ohatra miresaka akiviana sy ny fampizara aretina fotsiny. Tena ho vairanga zany ho vairanga zany amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa miona fandresena ny fampizarana, rehefa miona fiainana ny fampizarana. Tsy afaka morona koa nefa zay anananao ihany ny tantarainao eo. Anao modimody eo nefa le ao anaty kivy be. Miverenao amin'i Jesosy. Halleloja. Raha tonga ny eo akaikinao avy eo ilaza fakiviana sy ny sisa, tonga dia toero amin'ny anaran'i Jesosy. Zaho koa ike ohatran'izao, zaho koa ohatran'izao. Toero tonga dia izay marina sy fandresenao amin'i Jesosy zarainao amin'ny hafa ihany koa. Halleloja. Fa tsy fampitaraina alahelo eo daholo. Ifampizara akiviana sy faharesena daholo. Fa manana an Jesosy ve sa tsy manana an Jesosy? Fa pratika ve sa teoria le zavatra ianarantsika? Sitrana afaka velona manana fiainana mandrakizay. Halleloja. Tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very, tonga ny tompo anafaka amin'ny aiziny. Tsy hoe fivoriam-bavaka ihany vao ilaza hoe mahery fa rehefa masendra faneneny an-dalana tokony hiteny aminao foana le fandresena. Rehefa sendra faneneny an-dalana tokony hiteny aminao foana le fiainana sy fahavelomana. Tsy hoe latsinainy androany, talata androany, mbola le mody resy androany, mody kivy androany. Fa rehefa tonga ny alahady manao mody mandresy indray. Le téléphone hoe mode silence, mode vibreur, mode tsy ny sisa sy ny sisa. Fa ao amin'ny tompo tonga dia par défaut mode mandresy foana. Halleloja. Ao amin'ny tompo tonga dia par défaut mode manana fahanantenana, manana fahavelomana, manana hery. Fa zay ty filazantsara ty, mandainga raha ohatra ary mampandaingitsika raha manao vavolombelona mandaingitsika. Raha toa tsika milaza fa manana Jesosy nefa tsika resy lava, tsika kivy lava, tsika matahotra lava, tsika manalava. Fa iza no Andriamanitrao e? Iza no Andriamanitrao? Iza no Andriamanitra? Rehefa andehanana io rano io dia tsy miletika izy. Zay no Andriamanitra. Rehefa miteny io Andriamanitra io dia mitateraka izay lazainy. Zay no Andriamanitra. Rehefa miteny io hoe ry Lazarosy mivoa, tonga dia miforona ho azy indray ny fon'ny Lazarosy. Dia nidobodoboka ny fony kito. Ny varahontsana Satana, tsy hisy hevitra ty, tsy ilaitra ty Jesosy ty. Tonga dia naniro azy tao ny volon'ny Lazarosy, mipotra ho azy tao indray ny maso, voaforona tao ny vavony tsara tarehy, voaforona tao ny avokafoka tena misy rivotra tsara, ny nofo ny tambatra daholo indray. Iza mahita Andriamanitra ankoatran'izay? Tsy tantara io, zay mino ihany ny mahazo. Halleloja. Ry Lazarosy mivoa, tsisy ady-hevitra, maty ara-maheno. Maty ara-maheno rehefa Jesosy no miteny. Tsy hitako izay zavatra hafa ankoatran'izay. Ny anao molona tsy fahafatesana. Tsy haiko ianao problème manao resaka asa, resaka hofatrano, resaka vady, resaka zanaka, resaka fianarana. Maty ara-tenenin' Jesosy dia mitsangana. Tsy grave noho ny fahafatesana mahazo anao. Sa grave noho ny fahafatesana mahazo anao? Resaka tokantrano mikorotana, resaka fanenjehan'ny olona sy fampitehana ataon'ny olona. Avy aloha fotsiny Jesosy hiteny, tsangana, batao mifandrinao, mandehana. Fa rehefa miteny Jesosy, inoy izy alazainy, inoy izay teneny, raiso izay tsy teneny, ataovy izay ataonao. Fa raha ohatra io ka miteny Jesosy hoe mitsangana, ianao tsy nitsangana, taraiky teo ihany iny narary iny. Rehefa ohatra Jesosy hoe mitsangana, batao mifandrinao ka mandehana, mbola janona teo ihany izy, tsisy ninona hitany. Fa rehefa tompo miteny, dia izy koa mamefahefana hijoronao sy andehananao. Manaiky an'izany ve ianao? Manaiky an'izany ve ianao? Mitsangana, batao ny fandrinao ka mandehana.
Inona tonga an'io lehilahy io narary nandritra ny valo amby telopolo taona? Inona tonga an'io narary nandritra ny valo amby telopolo taona? Tsy nanana hery itsanganana, zay ve? Nisy fahotana. Ozy Jesosy rehefa nahita azy nitsangana, sitrany ianao zao aza manota tsony ianao, fa sao dia anjoanao ny ratsy n'olona teo. Io narary valo amby telopolo taona taraiky teo io noho ny fahotana. Noho ny fahotana ny nataraiky an'io valo amby telopolo taona teo. Noho ny fahotako natonga nataraiky. Noho ny fahotako natonga ho resy. Noho ny fahotako natonga narary. Noho ny fahotako natonga nao potika. Noho ny fahotako natonga nao faty. Fa ozy ny tompo hoe aza manota intsony sao dia manjoanao ny marary ratsy noho ny teo. Ienjana be zany teny tompo zany hoe malemy valo amby telopolo taona. Raha manota ianao zany mety ho valo amby telopolo taona x2. Ary mety malemy x2 na x4. Raha lasa anabavy ny fahotana. Ny fahotana. Ialao. Fantatsika ozy fa Andriamanitra tsy miheno nivavaky ny mpanota fa nivavaky ny marina no henony. Raha nivavaky ny mpanota dia midony eo amin'ny plan eo foana dia milatsaka. Midony eo dia milatsaka. Fa nivavaky ny marina no henony. Mila miala amin'ny fahotana zaho sy ianao. Mila miala amin'ny fahotana zaho sy ianao. Fa sao dia noho ny fahotana mamparary ianao. Sao dia noho ny fahotana no mahatonga anao ao anatin'ny farisena sy ny fahakiviana. Dia raisinao eo noho ny oziny noho ny zao noho ny zao ny fahotanao milelanao. Inona ny fahotanao? Laingalainga ve? Risoriso ve? Halatralatra ve? Tsy fitiavana ve? Lolopo ve? Ny kolokolo ve? Fijangazangana ve? Sy ny maro isan-karazany. Aza manota tsony ny tompo. Matoa ny tompo miteny aza manota tsony. Afaka tsy manota ianao. Satria maty teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy. Ary rehefa maty teo amin'ny hazo fijaliana izy, le fahalemenao, le faharesenao, le fangejan'ny fahotana no potehany Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana izy. Mba hahatonga anao tsy handevon'ny ota tsony fa handevon'ny famarinana. Ary tsy ho lalàna aminao tsony ny manota rehefa mandray an' Jesosy ianao. Halleloja! Io tsy vitany hoe mihinana mofo hostie dia mandray an' Jesosy. Ianao ve fa nandray an' Jesosy? Za fa nandray an' Jesosy. Fa hoana mampandray an' Jesosy ianao? Za nihinana mofo kely tamin'ny lahady. Tsy ny fihinananao mofo kely boribory iny sy ny divay no mahatonga anao mandray an' Jesosy. Tsy fananao sertifika mpandray fanasan'ny tompo milaza fa mandray an' Jesosy ianao. Diso zany. Tsy zany hoe mandray an' Jesosy. Fa be tabe mihinana ny mofo kely boribory iny sy misotro ny divay iny. Fa olona ao anatin'ny fijangajangana, ao anatin'ny alatra, ao anatin'ny lay, ao anatin'ny risoriso, ao anatin'ny tsy fitiavana, ao anatin'ny fanambakana, ao anatin'izao zavatra maro rehetra zao. Valo amby telopolo taona mihinana ny mofo iny ihany. Valo amby telopolo taona misotra ny divay iny ihany fa malemy vehivavy, malemy fahotana, malemy vola, malemy izao tontolo zao. Valo amby telopolo taona ao amin'ny trano fivavahanao ihany. Fa valo amby telopolo taona tsy mahita voninahitry ny tompo, tsy mahita famonjena, tsy mahita fanafahana. Valo amby telopolo taona manao akanjo fotsy sy misaron-doha miasa, fa tsy manana fiainana, tsy manana fahavelomana, fa ao anatin'ny fahalemena, miankina aman'olona, miankina amin'ny pastera, manompo olona. Lasa manompo olona mba hahatonga anao afaka. Dao anao manao raharaha kely eo amin'ny pastera, metsena. Ray volana, roa volana, tonga tsara aminao ny ositra. Mba ianao manao lakozia eo ianao metsena sy ny sisa. Zay natao pastera. Miantsolo-kafa indray izy, ny anankiray indray ataoko sofera. Mba tonga anao hotahina sy ambinina sy tena ho afaka, ao anao manao sofera ako aloha sy pastera. Ny anankiray indray, alao ianao mba ataoko garde corps ko ianao. Valo amby telopolo taona ao ihany. Tsy mahalala an' Jesosy fa manompo olona. Valo amby telopolo taona manompo lehilahin'Andriamanitra, manompo vehivavin'Andriamanitra. Valo amby telopolo taona ao anaty tsy fahalalana, ao anaty fanompona olona. Valo amby telopolo taona tsy misy vavaka misandratra fa soratana amin'ny taratasy ny vavaka. Iza moa le nanoratra anazy ay vao tamin'ny alina. Sa ozy le pastera iray rehefa hitory teny dia soratana amin'ny taratasy dia iny vakiny ao monotone be leo aminay. Valo amby telopolo taona mamaky taratasy foana hitory teny. Soratra mamono. Ny fiainana dia ny fanamasina. Tsy mila taratasy zany. Fa ao anatinao ao ny fiainana. Ao anatinao Jesosy Kristy. Torinao amin'ny olona rehetra. Halleloja!
mila fiainana. Halleloja. Mila fiainana, tsy manaraka olona, tsy manaraka tokom-pivavahana, tsy manaraka rafidrafitra sy fombafomba, tsy mamonjy toerana, fa mandray an' Jesosy, manaraka an' Jesosy, miaino ny feo an' Jesosy ary velona ao am' Jesosy. Halleloja. Manafaka anao amin'ny fahotana Jesosy, zay ny voalohany. Manafaka anao amin'ny gejany ody Jesosy, zay ny voalohany. Manafaka anao Jesosy, ary rehefa tapaka ny fahotana, resany fahotana, sitrany anao amin'ny aretana, sitrany anao amin'ny gejany devoly rehetra. Halleloja. Tsy hanompo-olona ny antsoiny Jesosy ianao. Tsy hitory anaram-pivavahana ny antsoiny Jesosy ianao. Tsy hitory anaram-piangonana ny antsoiny Jesosy ianao. Ka hoe zay katolika dia zay ny razam-benay dia mandra-pahafatinay zay katolika. Ny anaram-piangonana, ny anaram-pivavahana tsy mitondra famonjena. Halleloja. Fantaro marina manafaka anao. Tsy hanao mpamafa fiangonana ny antsoiny Jesosy ianao. Inona ny asanao? N'antsoiny Jesosy avonjeny Jesosy ao mpamafa trano ao am-piangonana. Faly mihitsy hoe mpamafa trano ny fiangonana. Fa ny fahotana ao, ny ady an-trano ao, ny tsy fitiavana ao aminao. Inona ny antsoiny Jesosy ianao? Nisy fotoana tetana anao fitoriana dia mandeha ny fitoriana dia misy olona vaovao tonga any, tsy mananasy izy any, tsy ny sisa dia hoe zao pastera, tena za tena vonona, za anao mpamafa trano isaky ny alahady, dia zay fonareo menana fotsiny. Tsy azonao ilay zavatra hoa, tsy resaka izany. Ianao mandray an' Jesosy ny ilaina, ianao manana an' Jesosy ny ilaina. Halleloja. Ny antsoiny Jesosy ianao tsy hanambara olombelona, tsy hanambara tokom-pivavahana, tsy hanambara tokom-pinoana. Ny antsoiny Jesosy ianao hitory anana fiainana, anana fahavelomana, fiainana mandrakizay ao am' Jesosy. Halleloja. Ao tsara ve ianao? Ny antsoiny Jesosy ianao tsy resaka hoe manao akay, za dia natao mpandray olona ao amin'ny trano fivavahana. Fanamasina ny mandray ary Jesosy ny mandray anao, fa tsisy hoe ry natokanao mpandray olona fotsiny, zay ny asany ao amin'ny fiangonana. Ny antsoiny Jesosy ianao tsy hanao resaka groupe de louange. Ny olona rehetrarehetra ny manao louange, manao fiderana. Ny antsoiny Jesosy ianao tsy hitondra-pankarta dia hisy ny anarany tokom-pivavahanao dia mahay ny andro ery amin'ny arabe ery ianao, miandry ny olona ho avy hiditra ao amin'ilay trano fivavahana. 8 taona eo ihany. Ny antsoiny Jesosy ianao tsy hoe hiaraka hitazona poto, ianao poto anankiray dia ny anankiray poto anankiray dia eo misy an'ilay pankarta hoe vao ny oloko. Dia ianao mitazona eo dia eo ianao mahay ny andro. Tsy zany, tsy zany. Io na tsy asianao pankarta io, tsy asianao ninninina io, rehefa ny tompo miasa, rehefa ny fanahy no mitarika, rehefa ny Jesosy no mikasika dia tonga ny olona. Halleloja. Aza manota intsony sao dia anjohanao ny ratsiratsy kokoa noho ny teo. Manam-pahefana amin'ny zavatra rehetra io Jesosy io. Manam-pahefana amin'ny zavatra rehetra io Jesosy io. Averina foana miovà ny fanavaozana ny saina. Miovà ny fanavaozana ny saina. Manana le fandresena nomeny Jesosy, le fiainana nomeny Jesosy. Ao anatin'ny lohanao nge misy zavatra miady foana izy. Ianao tsy mahomby ianao, ianao marary ianao, ianao resy ianao, ianao kivy ianao. Reny le zana-tsipika mirehitra alefa n'le ratsy. Dia rehefa raisinao reny dia marary ianao. Rehefa misy olona miteny ratsy sy marary ianao, tsisy ninona nataony fa inteny inona alefa dia marary ianao. Satria tsisy finoana ao aminao. Tany ny finoana ho ampinga, bouclier, izay azonao manohitra ny zana-tsipika mirehitra rehetra alefa n'le ratsy. Jereo fa sao dia mamparary anao io, sao dia matsy tafavoaka anao io, sao dia mahatonga anao tena hoe ao anatin'ny olana izay efa tiany tompo vahana nefa mbola tsy mivaha, sao dia tsisy an'le ampinga ao aminao. Dia izay teny marary alefan'olona, izay teny alefan'ny olona, izay zavatra rehetra ataon'ny olona, zana-tsipika mirehitra ozy izy, zana-tsipika mirehitra. Ka rehefa tsisy ampinga ianao dia tafiditra any aminao iny zana-tsipika iny, dia tanteraka aminao izay lazain'ny olona. Fa taminy finoana ho ampinga dia tonga ny zana-tsipika
midona fotsiny eo amin'ilay ampinga iny a tsy tanteraka any aminao. Halleloia. Teneno amin'ny anaran'i Jesosy zay fahamarinana rehetra ato. Ozy ny tompo hoe sitrana sitrana ianao. Ozy ny tompo hoe afaka ianao. Ozy ny tompo hoe manambady amin'izay manambady ianao. Ozy ny tompo hoe mananjanaka amin'izay mananjanaka ianao. Zay teny rehetrarehetra ankoatran'izay toero amin'ny anaran'i Jesosy, raiso ny finoana ho ampinga, tsy tanteraka any aminao. Halleloia. Ny teny tonga nofoka nonona tamintsika. Ny teny nafafy dia mamoa, dia mitombo, dia mitsiry, dia mamaka. Halleloia. Rehefa raisinao ny teny fahamarinana, rehefa raisinao ny teny mpanafahana, rehefa raisinao ny teny famananiana lazain'ny tompo, ary raisinao amin'ny finoana, tompo mahatanteraka any. Halleloia. Tia nisy fiovana amin'ny fiainanao Jesosy. Tia nisy fiainana be dia be ao aminao Jesosy. Za tamin'ny herinandro iny dia nieritreritra mihitsy hoe ahoana moa zany. Jesosy Kristy miteny hoe za avy hanana ny fiainana sady hananany be dia be. Hoy Jesosy hoe la vie en abondance. Ino zany abondance zany? Be da be zany, miavoso zany. Eny hoe olona fiaino fahavelomana. Jerena nefa ny kristianina ohatrany zara raha misy fiainana, ohatrany zara raha misy hery, ohatrany zara raha misy fifaliana, ohatrany zara raha misy fanantenana. Jesosy ve mandainga? Andriamanitra ve mandainga? Ny Baiboly ve tsy marina? Tsia. Fa isika ny mila miverina ato amin'ilay tenin'Andriamanitra, miverina amin'ilay fahamarinana ara-Baiboly. Hoe za avy mba hanana ny fiainana sady hananany be dia be. Halleloia. Za aloha tsy manaiky. Za tsy manaiky. Fa ny azy fahamarinana ato amin'ny tenin'Andriamanitra dia raisiko. Ozy ny tompo hoe manana fiainana be dia be dia tononoko amin'ny anaran'i Jesosy manana fiainana be dia be Halleloia. Ozy ny tompo hoe nitondra ny rofoko izy, nitondra ny aretiko izy, ary dia kapoka tamina nazona fanasitranana, ekeko amin'ny anaran'i Jesosy zay manana ny fifaliana, manana ny fahasalamana amin'ny anaran'i Jesosy. Ozy ny tompo hoe tsisy arombaka eo am-pelantanana dia ekeko zay amin'ny anaran'i Jesosy. Ozy ny tompo hoe manoatra noho ny mpandresy ianao amin'ny alalan'i Kristy izay namonjy ianao, ekeko zay amin'ny anaran'i Jesosy. Ozy ny tompo hoe tsy misy ho andevon'ny fahotana intsony rehefa ao amin'i Jesosy, ekeko zay rehefa ao amin'i Jesosy, tsy andevon'ny fahotana intsony aho. Raisiko amin'ny saina, inoko, raisiko atao amin'ny fo. Halleloia. Halleloia. Fa manjary ny olona rehefa tsy mahita le hery sy fahefana ao amin'ilay fivavahana, amin'ny resaka hoe kristianina, dia lasa izy makany amin'ny slamo. Lasa izy makany amin'ny yoga. Lasa izy makany amin'ny boudiste. Lasa izy makany amin'izay fomba hafa. Satria any sao dia any. Satria ilay kristianina milaza fa zanak'Andriamanitra tsy hita ilay fijoroana vavolombelona, tsy hita ilay hery, tsy hita ilay fahefana. Ianao ny fanasina, ianao ny fahazavana, ianao ny napetraka hitondra fiainana, nefa ianao raha mangorera. Tsisy olona azo fiainana fa ianao raha mangorera. Ianao ara-kivy, ianao ara-mitolefika. Dia ozy loha, za tsy te ho tolefika. Halleloia. Marina sady io zany lazaiko anao zany. Olona manana ny fandresena ve? Olona manana n'ilay naresan'ny fahafatesana ve? Dia inona ny isalasalana? Inona ny hafahafana? Inona ny ataotahorana? Inona ny hafiafiana? Napetraka ny tompo ianao, zanak'Andriamanitra, zanaky ny mpanjaka ve? Dia ho menamenatra. Ivero kely zay. Zandrin'i Jesosy ianao. Jesosy prince. Rehefa zandrin'i Jesosy ianao dia inona koa? Prince. Jesosy iny zanak'Andriamanitra. Rehefa zanak'Andriamanitra Jesosy dia inona koa ianao? Zanak'Andriamanitra. Ianao no soratana ho amin'ny ankohonan'Andriamanitra. Rehefa zanak'Andriamanitra ianao, prince ianao. Zanak'Andriamanitra. Itsika ty matsy, tsika mialatsy fa lasa miteny zay. Indraindray tsika manambany tena. Manambany tena amin'le tsy fantatrao ilay fahamarinana hoe zanak'Andriamanitra nge ianao ty. Zanaky ny mpanjaka nge ianao ty. Ianao nge rehefa mandeha fihainao anjely manodidina anao eo. Sao dia tsy fantatrao zany. Vao manombonomboka nefa ny amin'ny fito dia matahotra ianao andeha hody. Ha? Raha voalohany amin'ny dimy nefa ianao ny voaka ny trano dia matahotra ianao. Satria mola maizimaizina. Le fahazavana ny ao anatinao. Inona ny atahoranao?
inona ny atahoranao tsika ara irahan'ny tompo andeha ho any amin'ny tany misy dahalo fa rehefa manana an' Jesosy ianao tonga dia mangovotra fotsiny dahalo milasaka fotsiny kalaky mino anjaly ve ianao totra ny tsy mino ianao fa irahan'ny tompo tsika ho any am-bovombe irahan'ny tompo tsika ho any am-boasary irahan'ny tompo tsika ho any am-bekily tsy misy basy hoentintsika eo tsisy bomba hoentintsika eo sabatra no hoentintsika inona ny sabatra tenin'Andriamanitra ino no hoentintsika fitiavana no hoentintsika ny vahaolana ho an'ity Madagasikara ity Jesosy vahaolana ho anao Jesosy mandeha ny fitsaram-bahoaka mifamono ny mpiray-tam-po dorana ny trano mandeha indray ny alatrompy sy ny famonon'olona any am-boasary mirongatra ny fahotana tsy sotra azy satria nahoana tsy eo Jesosy tsy eo Jesosy misy ny vakitrano misy ny fanolanana masera tany Antsirabe sady alaina ny vola satria any ivelan'ny fiangonan'i Jesosy ary rehefa any ivelan'i Jesosy ny ratsy ny manjaka ny ratsy ny manjaka haleloia rahalahy sainabavy rahalahy sainabavy mifo azy manana finone manana hery amin'ny anaran'i Jesosy fa aza mba kanosy aza matahotahotra haleloia tsy fantatsika mihitsy hoe zanaky ny mpanjaka sika zanak'ilay manam-pahefana sy manana ny hery rehetritsika dia rehefa tsy fantatsika izay tenireritsika eny an-dalana rehefa tsy fantatsika izay miondrika be tsika eny an-dalana vao misy manao ratsy asika dia menomenona sy masika be tsika tsy fantatsika fa tsika nge natao izara fitiavana tsika nge natao izara fifaliana tsika nge natao izara fandeferana tsika nge natao izara an' Jesosy Kristy dia mba ataovy raisinao foana ho isan'andro mitsotra ao am-pandriana ianao zanaky ny mpanjaka prince mandeha eny an-dalana ianao prince mianaran'i Jesosy mitaingina bus ianao prince mandeha bisikileta ianao prince tondra fiara ianao prince et princesse halleloia hozy ianao save de princesse save de prince ka raha zay no andohanao dia taraiky ianao tsisy azo atao fa zay ny voalaza zanaky ianareo ary rehefa zanaky ianareo dia mpandova miara-mpandova amin'ny Kristy mandova fiainana fa tsy mireboebo nefa tsy mirehare nefa fa feno fanetretena fa manana hery sy fahefana ao anaty prince inona ianao princesse prince ohatra ny princesse ny eniko be da be fa reo lehilahy reo ka tsy prince halleloia ohatra ny tsy naheno fiadehilahy misy hoe prince fa le vehivavy princesse tena miova ny fanavaozana ny saina amataranao sitrapon'Andriamanitra raiso ny famonjena raiso ny fanavotan'Andriamanitra raiso ny fiainana be dia be tsy hoe tamin'ny 1980 ny fiainana ny be dia be fa zao 2017 zao tsy isy fiainana be dia be tsony ty tsy miovy ty raha lasainabavy tsy miovy ty raha lasainabavy tonga Jesosy anome fiainana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny marary ho sitrana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny tsy manambady anambady satria hoy izy ny tompo hoe tsy tsara raha irery raha lehilahy fa maninona anamboarako ho vady sahaza ho azy izy ndraindray koa nge hoe resaka fanambadiana io nisy blokazy koa ianao za fa tena fotoana ny tokony anambady mbola tsy manambady foana zay dretretra mitovitovy fotoana amiko efa mandeha daholy za ohatra mbola tsy lasa ihany fantaniana mipetraka aloha dia ohatran'ilay an' Jesosy te ho sitrana ve ianao dia fantaniana mipetraka sincèrement te hanambady ve ianao iza te hanambady ato nefa mbola tsy manambady tonga dia aloha hitsorona ny resaka zay te hanambady tonga dia manambady amin'ny anaran'i Jesosy rehefa ohatra ka zay ny etahetany fa zay tsy miteny eo hoe za tsy fantatro dia tsy fantatro tsy mahazo ianao zay le izy tonga dia lazaina le izy amen tonga avy aminao araka zay irinao Jesosy miasa amin'ny heriny tsy takatra ny saina Jesosy manamboatra ny toedra ratsy rehetrarehetra sy ny toejavatra rehetrarehetra zay sakatsakana nataon'ny devoly zay fanakanana rehetra nataon'ny devoly foanana amin'ny anaran'i Jesosy zany toerina amin'ny anaran'i Jesosy zany tsy manan-kiry amin'ny anaran'i Jesosy zany fa ho tanteraka amin'ny anaran'i Jesosy tsy tsara raha irery raha lehilahy anaovako vady sahaza azy izy ilazao vaovao ary rehefa tonga le izy amin'ny anaran'i Jesosy
efa miasa amin'ny fanahy, efa miasa ny anjely, efa mandeha daholo ny pion rehetrarehetra anaovan'ny tompo azy. Efa misy eseka ataony devoly ao, dia efa potehany ny anjely fotsiny ity tady manakana ity zao ravaravan'ny tompo zany aminaran'i Jesosy, dia efa apetrany daholo amin'izay miomana fotsiny. Tonga dia efa ataovy efa misy lobaka tsara ao, ataovy efa misy pataloha velondrirana kiraro, tonga dia ataovy ohatrany hoe fa zay le izy manambady amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tongava aminao arak'izay irinao, satria izay nanontaniana andreo hoe te ho sitrana ve ianao, dia miresaka daholo le olona teo, dia hozy Jesosy hoe batao mifandrinao ka mandehana. Te hanambady ve ianao? Tongava aminao izay irinao, manambady amin'ny anaran'i Jesosy. Ilay vehivavy avy amin'i Jesosy, ilay matahotra an'Andriamanitra, ilay tian'i Jesosy, ilay ao anatin'ny fahamarinana, ao anatin'ny filazantsara, ilay ao anatin'ny afo. Halleloja. Hiara-nompo an'i Jesosy ianareo, hiara-idera an'i Jesosy ianareo, hiara-itory an'i Jesosy ianareo. Aza manany amin'inona dia ahoana zao, dia ahoana ry, dia ahoana zao. Hain'ny tompony zavatra rehetra. Halleloja.